Sehatra ny fampianarana kosa indray amin'ny talata ho avy izao no anatanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany. Ny CEP zany no tianambara raha efa saika mamaraparana ny famerenandesina avokoa ireo mpiadina. Etsy ankilany kosa dia efa mametrapetraka ny lamina rehetra ho amin'ny fandraisana n'izany fanadinam-panjakana izany ireo foibe mpanadinana rehetra. 5 andro mialohan'ny hiatrehan'ireo mpiadina ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE dia efa milaza fa vonina tanteraka izy ireo hiatrika izany. Tahaka ny Luka, tovovavy kely mianatra etsy amin'ny EPP Tanimbarinandriana izay mitantara ny famerenana izay nataon'izy ireo tao an-dakilasy. Ny opération nataonay izao dia resaka fraction décimale dia ny conversion minute et seconde dia ny problème resaka varotra ny vente aux enchères dia ny SVT ataonay ny sarina pareil digestif anatrebu dia fantanina hoe firy ny karazana taolana ary inona ny accident ny taolana sy ny articulation dia ny géographie ny industrie artisanale ataonay. Nanomboka ny herinandro lasa teo iny sy tamin'ity herinandro ity dia efa nametrapetraka ny mikasika ny famerenana farany tetsy amin'ny sekoly EPP Tanimbarinandriana. Miisa 100 ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana ka ny fanondroana azy ireo ny zavatra atao mandritra ny andron'ny fanadinana no tena atao amin'izao. Ny fanomanana moa dia ny fametrapetrana ny ankizy ny zavatra tokony ataony. Ny anarana aloha voalohany indrindra sy ny numéro-na convocation izay voasoratra amin'ny convocation ny tsy fanadinoana ny resaka hoe fitaovana indrindraindrindra entiny dia amin'ny ankapobeny aloha ny ankizy efa manana fametrapetrana izay fa masisa izay efa vita nandritra n'izay taona izay dia hatreto aloha fanomanana efa mipetrapetraka amin'ny ankapobeny. Amin'ny atalata 20 volana Jona ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana ara-panjakana voalohany manerana ny nosy.